Namoaka tarehimarika vonjy kosa nitetsy amin'ny hôpitaly Agiran da ampefolo mikasika indrindra ny akony fankalazana ny fetin'ny Noely. Enina no namoigny aina hatreto 2020 no natao fizaham-pahasalamana. Olona enina namoigny aina araka ny tarehimarika voaranay tetsy amin'ny sampana vonjaina etsy amin'ny Agiran ampefolo. Ray maty ny aretina, telo kosa maty noho ny fisotroana zava-pisotro misy alcool be loatra. Etsy andanin'izany, olona misy 12 safatra noho ny fisotroana zava-pisotro misy alcool be loatra, voaterina hiditra etsy amin'ny service de réanimation etsy amin'ny Agiran hatrany. Mampiaiky ny firoborobon'ny olona mitoka tamin'ity fety iray ity, hoy ny docteur Livandriana Arjona, docteur tompon'andraikitra ato amin'ity sampany ity. Ny vaovao azo ambarana maloha dia ohatry ny fety rehetra dia ny hôpitaly misokatra foana, ary ny docteur atao anatin'ny hôpitaly dia manao ny adidiny araka izay azo atao. Ny marary dia misy sokajiny maromaro, fa amin'ny andro fety ohatran'izao dia ny matetika ny aretina mpiseho zany dia ny aretin'ny fihinanana, zay ngamba no azo amarika anazy. Fa ny soranan'Andriamanitra aloha hatreto dia mbola tsy misy ny ataontsika hoe intoxication alimentaire zay mpitranga matetika zany amin'ny andro fety tahaka izao. Dia ny rahina zany mba hitohizan'izay amin'ny fety manao satria mbola hisy ihany koa ny taom-baovao dia ny fahaizan'ny malagasy miara amin'ny fety sy mahay mihinana sy mandanjalanja zavatra tokony atao. Ny zavatra tsapa zany dia ny mpisotro tokony no betsaka, ary mampalahelo dia raiky anakaviana ny ankabeazany misy vehivavy ihany koa satria saika mifanatsahana ny lehilahy sy ny vehivavy amin'ny fisotroana toka zay tsy mahagaga ngamba fa afaka mamaly an'izany daholo ny tsirairay avy inona ny antony. Fa ny zavatra tiana ampitaina fotsiny dia itsika malagasy zany dia tokony hifety ao anatin'izay atao hoe asaramanitry ny andro farany toy zay. Ny 4 Desambra zany nana akatoky ny Noely dia nisy teo amin'ny olona 5 teo eo zany no tratran'ilay hoe aretin'ny fisotroana toka be loatra na le hoe coma éthylique, dia ny roa tamin'ireo no namony ainy. Ary eo koa misy ilay hoe fotoana fety ohatra zao dia tsy lao zany ilay diso fanantenana ihany koa, dia ireo le hoe namony tena zany misy anaky 3, ary ny maty moa zany no ny antony tsy fantatra zany efa tonga aty zay le hoe CED zany na le cadavre en repos dia nisy anankiray. Ny 20 kosa androany zany amin'izao ohatritsika resantsika zao mbola mazava dia mazava zao ohatry zao dia efa misy 7 no tonga teto amin'ny toeram-pitsaboana zany dia raha tamin'ireo no maty, ary 2 kosa no tonga namony tena, ary ny 2 ilay atao hoe cadavre en repos. Ny afatra itiana ampitaina ngamba fa tsy zany ampianatra ny malagasy ifety na hianakendy ananatra ny malagasy, ary eo ny tena hoe tsy za akory ny andeha amin'ny médecine ny toka fa ny zavatra tiako ampitaina fotsiny dia zao hoe tsy nitoka zalany ho ratsy na dia fantatra fa tsy mahasoa fa isika no tsy mahay mihinana azy, satria raha mahay misotro tsy mihinana azy ny olona tsy tonga amin'ny atao hoe aretina. Dia zay zany nampitaiko hoe mahaiza misotro sy mandanjalanja ny tokony atao, tonga amin'ilay vetininy hoe mba ho fety erahan'ny faly tsy ho betsaka ny toka mba hanakorotana ny fiarahamonina, satria korotana tanteraka mihitsy ange na ny fety ara na ny lanonana aza dia mikorotana ataony, fa zao mahaiza misotro sy mandanjalanja ao anatin'izany zavatra zany. 20 kosa natao fizaham-pahasalamana raha toka 12 amin'izy ireo voaterina hiditra hôpitaly. Ny loza niteraka faharatrana ny betsaka indrindra satria nahatratrena amin'ny 10 izy ireo nandalo teny amin'ny Agiran ampefolo ka voaterina hiditra hôpitaly ny 2. 9 kosa ny arambona teny an-dalambe ka 3 na hiditra hôpitaly. Somary ny aina nitahandreo olona natao fizaham-pahasalamana teny amin'ny Agiran tamin'ity taona ity satria nahatratra 370 izy ireo tamin'ny taondasa raha toka 20 zany tamin'ity taona 17 ity.